Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Aty mandeha. Bricodis manolotra anao ny fampalalam-baovao. Bricodis, la référence. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Bijouterie Santia, Galerie Arena Antanimena. Taorian'ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana alina amin'ny famoahana ny mpanolontsaina ny filohan'ny pirenena Claudine Razaimamonjy. Raikitra ny korotana sy ny torabato teny amin'ny Brown Bianco Ambohibao. Ny hariva teo nisy ny filazana fa lasany amin'ny chaîne pénale ny raharaha, avy eo ny hembotra indray. Raharaha Claudine Razaimamonjy naleo ny heviny ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara tamin'ity androaniny ity, mitaky ny fanajana ny tany tandalana hatrany izy ireo. Manameloka ny fanapara-pahefana ataon'ny mpitondra ankehitriny ny antoko malagasy miaramiainga manoloana ny tranga maro miseho teto amin'ny firenena tato anatin'ny 27 ora. Miseho mibaribary ny tsy fahatokisan'ny vahoakan'ny mpitondra. Raikitra ny savorovoro androany tao be alanana, tratran'ny zandary ireo lehilahy navandoza nanolana nahafaty tovovavy kely 14 taona. Tonga teny amin'ny tombon'ny zandary ny fianakaviana miaraka amin'ny fokon'olona mangataka ny anaovana fitsaram-bahoaka. Nandahy izany ny zandary, raikitra amin'ny fivandolana, olon-tsotra iray no naratra voatifitra. Maresaka iraisam-pirenena, lavin'ny firenena mikambana ny fehinkevitra navoakan'ny États-Unis, Frantsa ary Britanika mahakasika ny tokony anamelohana ireo fanafiana nisy fampiasana fitaovana simika. Raha ny tatitra trana nefa tafakatra 20 ireo namony ainy any Syrie. Nandidinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany any motsika ny vaovao dia taoriana ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana alina amin'ny famoahana ny mpanolontsaina ny filohan'ny pirenena Claudine Razaimamonjy. Raikitra ny korontana sy ny torabato teny amin'ny Brown Bianco Ambohibao nitaky ny famoahana azy. Ny hariva teo nisy ny filazana fa lasa any amin'ny chaîne pénale ny raharaha, avy eo ny hembotra indray. Fanadiny Michela Ranarjon. Tahaka izany ny zavan-tranga teny amin'ny Brown Bianco Ambohibao taorian'ny fanambaran'ny ministry ny fitsarana fa tokony avoaka ny mpanolontsaina ny filoham-pirenena rehefa tapitra ny 27 ora, voalaza ny lalàna fa azo hitazomana azy. Ndroitra teny Ambohibao ireo milaza fa pomba ny Claudine Razaimamonjy ireo mponina avy any Fianaratsoa. Ny zava-misy anefa natapitra aza ilay 27 ora, antota taratasy nady miisa 3 mahakasikazy no tonga avy any Fianaratsoa ary tsy maintsy ny toy ny fanadihadiana. Nahazo fitarainana 10 avy amin'ny olon-tsota sy tatitra iray mahakasika ahiahy famotsim-bola avy amin'ny samifinina ny Bianco, izay mahakasika ny ramatoa Claudine Razaimamonjy. Voatery nosamborona izy rehefa tsy namaly ny fiantsoana mpanajana ny fanesy izay natao taminy. Natao andro maso na garde à vue voalohany izy, mikasika ny raharaha
nanaova mibiraoparitra Antananarivo fanadihadiana azy. Tapitra omaly ny 7 ora nitazoma mibiraoparitra Antananarivo azy ary nampahafantarina azy tamin'ny alalan'ny procès verbal izany fahataperan'ny fitazomana azy zany. Omaly ihany dia tonga teto Antananarivo ny mpanao fanadihadiana maromaro avy any Fianaratsoa nitondra tonta-taratasy-nady misy 3 mahakasika azy koa. Taratasy-nady izay mila ny fakanam-bava azy sisa mba ahafahana mamarana ny fanadihadiana izay fanatomboka. Etsy ankilan-drany fanazavan'ny mpisolo vava ny Claudine Razaimamonjy, détention arbitraire no misy tsy fantatra izy ireo ihany koa ny fisian'ny fampitorana hafa. Tsy fantatra. Zahay teto omaly tontolo omaly tsy nisy ankety na ray minitra. Nandritra ny 7 ora enquête 15 minutes no natao tamin'ny olona izay rovako. Raha ohatra mbola nisy ankety hafa, maninona no mifandany andro ohatran'izany sapan-draharaha lehibe ohatrantony tokony ho vita ao anatin'ny 7 ora ny fampitorana na afera folo aza. Fa maninona no laniana andro ny olona izay rovako ao, maninona mpisolo vava no laniana andro miandry. Tsy fantatra hoe rovina ny idona ny zavatra izay karakarain'ny zareo hatramin'izao tsy misy vaovao mihitsy azo ambara. Io zany tsy hitanay mihitsy izay taratasy izay. Ary tamin'ny fotoana sambolana ny olona rovanay tsy nisy na mandadare karatra mampiasa Bianco fotsiny natoro anay. Hatreto miariary fa misy tsy mazava ny zava-mitranga ao Andapa raha tsy ahivina olona notendren'ny filoham-pirenena ihany avy eo anivon'ny Bianco. Claudine Razaimamonjy izay mpanolotsain'ny filoha ihany koa anefa iza sisa araka izany no mifanindrery raha ny zava-misy miezaka ny mampiseho ny avy eo anivon'ny Bianco fa mahaleo tena tanteraka ary tsy omeny ny fanjakana baiko ny fantatra io arivo io nisy ny filazana fa ho alefany amin'ny chaîne pénale ny raharaha ary ny emotra indray tamin'ny ora farany. Hatreto raha azonay tamin'ny antso an-tariby ny talepatry ny Bianco dia mbola mitoy ny fampitorana azy eny anivon'ny Bianco. Nisy ny fihetsiketsehana notarian'ny olona Rinandriamandavy androany teny anoloan'ny biraon'ny Bianco nangatana ny amoahana tsy misy atakandro any Claudine Razaimamonjy manoloan'izany inona ndraikitra raisin'ny mpitandron'ny filaminany misy fanadihadiana ny sokatra ve misy ve ny fanenjehan'ny ireo ny torabato ny birao-mpanjakana tsy ahivina fa tamin'ny talata lasa teo dia nikasan'ny trakeriny tao amin'ny biraon'ny Bianco io olona io nandrahoana nanompa ary ny teny-dratsy ireo mpitandron'ny filaminana misy ihany koa ve ny raisina manoloan'izany sa rehefa olona HVM dia avela iriary eny rehetreny. Raha iverenana kosa ny zava-nitranga omaly hitantaratra ny fitsabahan'ny fahefanam-panatanteraka amin'iny raharaha iny lazan'ny ministry ny fitsarana alina fa tsy manara-dalàna ny Bianco ary mitaky ny famotsorana ny ramatoa Claudine Razaimamonjy izy ireo. Fa ny andiny fehizoro Ravaly. Omaly alina tokony tamin'ny 10 ora sasany ny ministry ny fitsarana no nantanteraka fa landresaka ho an'ny mpanao gazety raha ny fantatra tokony andraikitry ny serasera avy ao amin'ny fiadidiana ny Repoblika no nampiantso ny mpanao gazety hoe ny faravohitra. Nilaza ny ministry ny fitsarana fa tsy manara-dalàna ny Bianco manoloana ny raharaha ny samborana ny mpanolotsaina manokana ny filohan'ny Repoblika Claudine Razaimamonjy ary nitaky ny amitsorana azy tranga izay manozongozona ny fahaleovantena ny Bianco amin'ny fanatanterahana ny asany. 7 ora ihany no azo itazoman'ny mpanao ankety olona iray. Raha tapitra ny 7 ora dia zavatra telo no mitranga. Na izy hoentiny any amin'ny procureur de la République toy ny amin'ny mpampanololalàna zay zany le hoe déféré, na izy maka prorogation na garde à vue alavaina le fitazomana azy garde à vue, na izy fitsorana. Tsy nataon'ny Bianco reo zavatra eo dia zahay aty zany dia gaga sy talanjona mihitsy hoe fa maninona no manao zavatra tsy manara-dalàna sahala amin'izany. Zay no mahatonga anay fitondram-panjakana zany ministry fitsarana ny ampiantso anareo io io hoe tokony ivoaka io ramatoa io rehefa tsy naterina tany amin'ny fitsarana. Nivoaka gazety io maraina io ihany koa ny fanambarana navoaka ny antoko HVM fa ny fandalovan'ny Claudine Razaimamonjy eo amin'ny Bianco dia tsy midika fa meloka izy. Fantatra ihany koa fa niary ity mpanolotsaina ity ny filohan'ny Repoblika nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly Reva teny Avoloha izay naharitra ora iray sy fefany ary nilaza ny tenany fa tsy ankasitranana ny fomba ny samboran'ny Bianco azy.
raha ny vaovao iray ihany koa nilaza ny filohan'ny repoblika fa ny mpanolotra ny mety ambadika ity raharaha ity hamelezana ny HVM. Fitarainana voaray avy amin'ny mpisolo vavan'ny Claudine Razaimamonjy sy fiarovana amin'ny mahatandapa azy no nataon'ny ministry ny fitsarana Omaly Alina fanambarana izay notoerin'ny sendikan'ny mpitsara ny tolakandro teo. Fanontaniana mipetraka tahotry ny isiny anarana tandapa voatonontonona miaraka amin'ity raharaha ity ve no tsy hamelana ny fahalalan'ny fanadihadiana. Raha ny hita hatreto tsy manan-tsafidy eo anatrehan'ny mpanatanteraka sy ny filoham-pirenena izay nanendry azy teo amin'ny toerana ireo rafi-pitsarana na rafitra miady amin'ny kolikoly eto amintsika. Toy an'izay raharaha Claudine Razaimamonjy izay hatrany dia naneho ny hevon'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara tamin'ity androany ity mitaky ny fanajana ny tany-tandalana hatrany izy ireo arahoara izay fanambarana izay. Mitaky zahay ny hampiarana ny lalàna 4:30 nivoaka tamin'ny 6 septambra 4:30 mikasika ny Bianco. Nasiam-panovana araka ny lalàna 12:20 izay miantoka ny fahalevantena tanteraka. Mametraka ny tsy fitsabatsabahan'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fitsarana raha mbola eny anivony fanadihadiana sy famotorana eny amin'ny sampandraharaha io raharaha io. Noho zany tsy ekenay ny mba ho fampiarana io lalàna io ny fitsabahana na iza amin'ny raharaha fa aoka havela iasa malalaka ny mpanao famotorana satria tsy mbola mahakasika ny fitsarana ny raharaha ankehitriny tandrovanay SMM izany tsy fitsabahana sy faneriterena ary ny endrika tsindry rehetra amin'ny fotoana zay mety hahatongavan'io raharaha io ty amin'ny fitsarana izahay dia anara-maso an'izany akaiky. Tsy ekenay ny herisetra amin'ny endriny rehetra ataony amin'ny mpiasam-panjakana sy ny bureau-mpanjakana. Tsy manaiky lembenana amin'ny fanororona sy ny tsindry isan-karazany na avy amin'iza na avy amin'iza. Mamerina hatrany ny fametrahana ny fahaleovantenan'ny fitsarana ary manamely koa ny fomba rehetra atao hanohontohinana izany. Mamerina ihany koa ny mahatany-tandalana ny firenena malagasy ary ny ambetitenin'ny izay ambetitenin'ny filoham-pirenena matetika. Manamafy fa araka ny didy aman-dalàna dia tokony tsy tsabahana ny raharaha-mpitsarana ary tokony hajaina mandrakariva ny lalam-panorenana sy ireo lalàna manan-kery rehetra. Manamarika ny SMM fa ny endrika ny fitsabahana amin'ny famotorana toy izao atao amin'ny Bianco zao dia toherinay. Fa rehefa tonga ty amin'ny fitsarana ny raharaha dia hanara-maso akaiky ny fizotran'ny SMM. Raha manao fanambarana iny ny ministra dia niheviny nambarany fa tsy hevitry ny mpitsara malagasy. Noho zany miantso ny vahoaka rehetra mba ho tony izahay mpitsara mivondrona ato amin'ny sendika. Manameloka ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra ankehitriny antoko Malagasy miaramiainga manoloana ny tranga maro miseho teto amin'ny firenena tato anatin'ny 27 ora miambaribary ny tsy fahatokisan'ny vahoaka ny fitondrana. Fanadidiny Lili Rabiata. Manoloana ny tranga samihafa maneho mibaribary ny tsy fahatokisan'ny vahoaka Malagasy intsony ny fitondrana taoriny ny firotsahana an-tsehatra tamin'ny fomba mivantana na ankolaka nataon'ny mpikambana amin'ny governemanta sy ny andrim-panjakana samihafa nanitsakitsaka ny fototra araka ny lalam-pandrenana ny femo rafitra mpanatanteraka sy ny rafitra mpanao lalàna. Ny antoko Malagasy miaramiainga dia manameloka tanteraka ny fihetsika manitsaka ny lalam-pandrenana ataon'ny fitondrana ankehitriny. Manameloka ihany koa ny faneriterena ataon'ny mpikambana amin'ny governemanta sy ny andrim-panjakana samihafa iarovana ny tombontsoa manokan'olombitsy tsy hijerena ny hafa. Ny antoko Malagasy miaramiainga dia manohana ny fepetra manaradalàna rehetra izay entina miady marina amin'ny kolikoly sy ny fanaparam-pahefana izay mbola hita taratra amin'ny alalan'ny fampitahorana, fanaparam-pahefana, ny fanodikodinana fananam-panjakana, ny famarotana tsy ara-dalàna ny harena voajanahary arovana. Miandry ny fisamborana ireo tompon'antoka amin'ny fanimbanan'ny firenena, ny harenany sy ny fananany ny antoko. Mamerina ny antso ataony amin'ny fanajana ny andrim-panjakana ny fampiarana ny lalam-panorenana, mametra ny fametrana ny haute cour de justice sy ny toerana ny mpanohitra eny anivo ny antenimera ny antoko Malagasy miaramiainga.
maneho ny aiai ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny mety ho fiatraika ny fanaparam-pahefana ataon'ny fitondrana ankehitriny amin'ny fifidianana manaraka ary manameloka ihany koa ny endrika fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ataon'ny fitondrana ampiasana ny volam-panjakana sy ny volam-bahoaka. Manoloana ny fioaram-pefy ataon'ny fitondrana ankehitriny ny antoko malagasy miara-miainga dia miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba hampanajana sy hampiarana ny fifanarahana maneran-tany no soniaviny Madagasikara. Miantso ny hery rehetra indrindra ny eo anivon'ny fanoherana ny antoko malagasy miara-miainga mba hanambatra hery ary hanameloka ny fioaram-pefy sy ny dijado nataon'ny fitondrana. Farany dia manao antso avo amin'ny vahoaka malagasy ny antoko malagasy miara-miainga hiaro ny zony araka ny voasoratra ny lalam-pandrenana sy hiaro ny fitiavan-tanindrazana sy ny soatoavina malagasy. Naneo ny heviny mahakasika ny raharaha Claudine raha izay mamonjy ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe ho an'izy ireo tsy misy antony na iray azy anakorontanana ny fanadadiana izay tontosain'ny Bianco. Fanampanazavana izay eton'ny filohan'ny KMF Knoe. Tany anay teny ato amin'ny KMF Knoe hoe avy alao hiasa andray ny andraiky ny feno araky ny lalàna araky ny fahamarinana ary ampitoniana ny tompona andraikitra zay nomena ny andraiky ny tsirairay avy. Ohatra amin'ny Bianco zany efa mandray ny andraikitra tandrify azy izy dia avela izy hiasa ampitoniana araky ny lalàna ary ampahamarinana. Tsy sakatsakana tokony ho atao manodidina zay fandraisana andraikitra zay ary ny olona rehetra amin'ny maha olom-pirenena zany dia tokony ho ambanin'ny lalàna fa tsy misy ambonin'ny lalàna. Tranga iray fanotokondinana subvention exceptionnelle ho ana commune iray indray no ampahafantarina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ao Mandritsara no ny tranga ny raharaha 750 tapitrisa ariary ny vola nomenan'io commune io fanadadiana. Efa nampahafantarina inimbetsaka tato anatin'ny fampahalambo avao ireo trangana aiaina fanotokidinana subvention exceptionnelle alefany amin'ny commune ambanivohitra amin'ity fanadiadiana ity tao Mandritsara ny rarano ny tranga vola mitetina 750 tapitrisa ariary nalefa tao amin'ny commune raha ny fanazavany mpanolotsain'ny tanàna foto-drafitrasa maro no nokasain'izy ireo ny tanterahany akory anefa ny agagana fa tsena iray monja no nandaniana ny vola tsy mifanaraka amin'ny asa vita ny vola ny lanina rano fitaraina ny mpanolotsaina iray. Renay agny dia misy famatsiam-bola zay nameny fanjakagna mitetina 199 millions d'ariary. Izy io zany netretina anaovana tsaina. Tamin'ny voalohany raha io navonivony ho an'ny mpanolotsaina. Tafara taty le raha rehefa nandalo hagnano budget primitif zay dia nambara zahay zay akory ny agaganay fa vola be tsy tokony tsy foronina zany ny ampiasaigna amin'ny tsaina io nefa zany zavatra hely ny amboaragna aminazy même matantsika hoe 200 millions FMG tsy olany amin'ny fagnamboaragna tsaina io dia lazaigny fa 199 millions volan'igny ao ariary ke manoloagna zany zahay moa zany tsy nitsahatra nagnitany hoe manakory tsara fandehan'ity vola be to zany mitotsaina toy fa ny mahagaga zahay zany fanaovagna tsena be ohatran'io zany amo isan'ny tanàgnan'ny Latsantavony Fiberatsiragna maro olo manam-pahaizana abadony zany hoe tsisy ny mpanao dafisage tsy aizovy ny entrepreneur agnano azy zo afriagna manakory ny délai d'exécution tsisy hitany vahoaka ao Mandritsara nefa manam-pahaizana jiaby ny olo ao dia abadony tsotro zao ke rehefa mba magnitantany zany mikasiky io raha zany zahay conseiller sy ny olo maro dia atsipinjariagna amin'ny premier ministre zany le koragna hoe premier ministre ene namany ambadika amin'izy toy. Ankoatra trangana fanotokidinana vola io ahodiny bentanana ihany koa ny hofantany ifanarahan'ny commune sy ny orinasa Telma tsy miditra ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune ny hofantany fa miditra ao anatin'ny kaotom-bola manokany bentanana. Misy koa zany ny fagnodikidinam-bola amin'ny commune urbaine ary efa ohatrany efa manao lalany rigny zany bentanana efa zatra am'izy io misy atako ohatra fa misy contrat de location tany Telma ary ambaranareo Telma fa volanareo tsy miditra amin'ny compte ny commune urbaine zay mitentigny roa hetsy ariary dia nizahagna azy io tamin'ny régisseur tsy hita farany zany hita le contrat de location dia kanjo le raha sady amin'ny agnarana maire izy dia mirotsaka agny amin'ny compte bancaire anazy zany le raha ke izy io moa zany mandritra ny 5 tagno contrat de bail dikan'izany mandany maire efatra tagno raha tsy tanay zany io vola io jusque tsy maire zany mbola mirotsaka agny fo zany vola io zay zany dia agnisan'ny zavatra fagnodikodigna mbola mbahoaka goavagna zany misy ao amin'ny commune urbaine Mandritsara ary eto zahay dia milaza fa misy koa zany tafarany io zavatra io
misy ny délibération sandiko zay natao nampisoniavana président du conseil mba herovagna ngiaben'ny tanàna taminazy izy moa nambarako anareo teo regny dia manoloagna io zany zahay nagnano délibération koa zany zahay conseiller fa nilaza fa hoe tsy zahay nagname fahefagna ben'ny tanàna tsy zahay nagniraka azy hoe arotsaho amin'ny compte bancaire anao ty vola ty. Ataon'ny ben'ny tanàna biby fampitahorana araka izany anaran'ny prime ministre rehefa misy mametraka fanontaniana. Araka ny fanazavana efa ny ampelatanan'ny Bianco ny antony taratasy momba ireo raharaha ireo sy raharaha maro hafa. Hatreto tsy tantaratra ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra manohana ny fitondrany io ben'ny tanàna io. Mifanohitra amin'ny tranganisy tao Port Berger izay mitovy amin'ny raharaha io hatrany. Nisy ny subvention exceptionnelle nalefa tao amin'ny commune nanamboarina trano-pokon'olona sy ny vidianana fitaovana. Tsy mifanaraka amin'ny vola lany ihany koa ny asa vita saingy tsy manaikina anao ny mandatement ny maire ka niafara tamin'ny fampitsarana azy tamin'ny asany. Razoina, misy mizana tsindrinila ataon'ny ministeran'ny atitany eo amin'ny fitantanana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Manoloana ny fikasan'ny mpanolotsaina ny tanàna ampiatony ben'ny tanàna ny Tomasina amin'ny asany nanao fanambarana io arivo io ny tenany. Fanampanazavana. Ny problème amin'izareo zany ao ny fitiavana seza, fitiavana finday, fitiavam-bola, fitiavana avantage. Omeo an'izao zay rehefa tsy omenany izy dia zay tsy vola. Rehefa tsy omenany izy dia zay tsy vote. Rehefa tsy omenany izy da ho ataonay empêchement zay mo filazany azy fa motion de suspension. Hoentina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ihany ho ny antsipirian'iny raharaha iny. Nanohisantsika ny vaovao kosa dia tsy mazava ny votoatin'ny fifanarahana entina anarenana ny orinasa Air Madagascar taoriny fifanarahany compagnie Air Madagascar sy ny Air Austral. Nisy ny sorabola entiny ity compagnie vahiny ity ho an'ny compten'ny Air Madagascar 5 manoloana ny trosa tsy hita soritra ny fomba entina anarenana ny orinasa. Fanadin'ny Lili Rabiata. Mitentina $40 ny teti-bola entin'ny compagnie Air Austral ao amin'ny compagnie Air Madagascar raha nampahafantarana nandritra ny fanaovantsoniny fifanarahana. Mitentina $7 nefa ny trosambola baben'ny orinasa Air Madagascar raha ny fantatra. Raha ny fantatra ihany koa teti-bola entina narenana ny kompania malagasy amin'ny alalan'ny fitazomana ny 7.700 ny teti-bolan'ny orinasa, io entin'ny kompania Air Austral ampiasaina io. Izany hoe manoloana ny fahasahiranan'ny ny orinasa ihany no andoha io trosa babeny io. Efa nanome teny ny fanjakana fa hanefa io trosa io, mampametra-panontaniana nefa ny finiavan'ny fitondrana anarina maro ny orinasa io. Raha misy ny teti-bola ahafana mandony trosa, naninona ny tsy nomena anarenana ny orinasa amin'ny alalan'ny fampiodinana azy. Ny teti-bola natokana andoavana ny trosa izay mihoatra lavitra ny teti-bola entin'ny Air Austral, voalaza fa anarenana ny orinasa. Azo ny fanjakana malagasy atao ohatra ny mameny $30 anefana ny trosa ary ny $40 ambiny no entina ampiodinana indray ny orinasa. Manana fahalalana ihany koa ny orinasa Air Madagascar andony trosa sy anarina ny kompania raha toka misy marina ny finiavan'ny fanjakana. Ny fanofana fiaramanidina na ny ATR na ny Airbus raha tsy ahivina no isan'ny fandaniam-bola mavesatra ho an'ny orinasa izay ofaina $10 sy $3 ho an'ny ATR ary $7 sy $4 sy $4 ho an'ny A340 iray isam-bolana. Raha ny fanarenana ny orinasa no ilaina, ny fanjakana malagasy no tokony hitady vahaolana mazava amin'ny fanomezana malalaka ny teti-bola ahafahan'ny orinasa miarina. Mazava ihany koa fa hitady ny tombontsoa ny kompania Air Austral amin'ny maha kompania mpifaninana amin'ny kompania malagasy azy. Ahina ampiasan'ny orinasa malagasy ampitombo ny tsena ho an'ny mpifaninana amin'ny ity kompania vahiny ity. Hita taratra ao amin'ny drafim-panarenana ny orinasa ny fatiantoka sy ny vola ilain'ny orinasa amin'ireo fanofana fiaramanidina sy ny famerenan'ireo fiaramanidin'ireo. Tsy mbola nasiana resaka kosa ny mikasika izany. Miarina tsikelikely ny sehatra fiompiana makamba eto amintsika nateo aza ny aretina white spot na izany azy mbola kely ny vokatra avy eto Madagasikara raha oharina amin'ireo firene kafa. Fanadidiny Michela Ranarjona.
raha isanjaton'ny vokatra makamba maneran-tany ihany no vokatra avy eto Madagasikara raha ny antotanisa voaray androany. Ambany ihany koa ny vokatra raha ampitahaina amin'ireo firenen-kafa. Efa fantatra maneran-tany anefa ny makamba avy eto Madagasikara ary efa manana ny toerany eo amin'ny tsena iray sampirenena. La production de Madagascar représente 1% de la production mondiale. C'est donc très peu. Ambany mivokatra makamba eto Madagasikara raha oharina amin'ireo vokatra amin'ireo firenena hafa. Saingy tsy azo dina tsy hita dia ny makamba avy eto Madagasikara no tena be mpitady. Ohatra amin'izany tsena Europeana sy ny tsena Asiatika. Kely ny vokatra saingy mahafa-po ny kalitao. Mais c'est d'une excellente qualité. Nandripaka zany aretina White Spot dia nanomboka miaro ny tisihatry ny makamba ity eto Madagasikara, crevette résistante, izay ny paikady napetraka entina natsarana ny vokatra. Zany na dia eo le eo foana manko io White Spot io ani fa rehefa mitosaka io crevette ataoko hoe io crevette résistante io dia ho afaka ho azy io. Eo amin'ny label kosa izy tena tadiavina zany. Raha vao hoe crevette de Madagascar zany dia tonga dia zany aloha dia any amin'ireny supermarché reny, any amin'ny grande surface reny, dia ny Mozambique, ny Kenya, ny Tanzanie. Dia hitako aloha fa lavitra be tsika. Satria zay efa nitady espèce résistante zay zay ataoko hoe efa 10 taona zay. Ary raha sitraky ny tompo moa dia ataoko amin'ity taona ity ny Las Gambas de l'Ankarana zany ny LGA mety efa mahatafavoaka an'izay zavatra zay dia efa tsy atahorana intsony zany crevettsika fa ninona ny zava-miseho dia résistant. Raha ny antotanisa 9.10 miliara ariary ny volaniditra tao anatin'ny kitapom-bola-panjakana noho ny fanondrana crevette sauvage raha toka 9.20 miliara ariary ny an'ny crevette d'aquaculture. Ny olafitry ny dokotera eto Madagasikara dia manameloka tanteraka ny famonoana feno abibina ny dokotera Rakotonirina Justin Pierre Michel tao farafangana. Naneo ny fiarahamory sy mankahery ny fianakaviana ary maniry ny ahitana ny marina momba io raharaha io ihany koa ny olafitra ny ekipa ny Kolo TV FM koa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Raikitra ny savorivory androany tao Bealanana, tratran'ny zandary ireo lehilahy navandozana nolana nahafaty tovovavy kely 14 taona. Tonga teny amin'ny tobon'ny zandary ny fianakaviana miaraka tamin'ny fokon'olona nangataka ny anaovana fitsaram-bahoaka ireo navandozana nda izany moa ireo zandaly. Raikitra ny fifandonana olon-tsotra iray no naratra voatifitra fanadidina. Nangotraka androany tao amin'ny distrika amin'ny Bealanana, commune Bealanana. Tesitra ny vahoaka ka tonga teny amin'ny tobon'ny zandary nangataka ny anaovana fitsaram-bahoaka. Ireo lehilahy 4 voaroa nanolana sy namono ilay tovovavy kely 14 taona, kilasy fahasivy tao amina sekoly tsy miankina ao an-toerana, ny aliny talata ifoa alarobia. Tsy nanaiky izany ny zandary ary fantatra fa efa tsy tao an-toerana intsony ireo lehilahy 4 ireo fa efa nafindra tany Antsohihy. Raikitra ny fifandonana nandritra ny ora maro, ny torabato ireo olon-tsotra, nanao tivy-danitra mpitandro filaminana. Nisy ihany anefa naratra ny bala mpitandro filaminana teo amin'ny tongony raha ny fanazavany ny solombam-bahoaka ao an-toerana izay miantso ny vahoaka ho tony manoloa ny toedra raha io. Dia androany amin'izay zany tonga ny havan'ny maty, tonga ry amin'ny tobon'ny gendarmerie angataka amin'ny zandary amoana ny navandoza. Nefa ny zava-nisy efa lasa natao deferment any Antsohihy le tovolahy anankiroa. Dia teste ny vahoaka maro tonga dia nitoratoraka ny bureau-ny zandary, misy fiara teo ivelany voatoraka. Dia niaro tena ny gendarmerie dia nanao tivy-danitra mba tonga ny vahoaka hiataka lavitra. Sy nitsoaka lavitra ny vahoaka tao anatin'izay fa ny fampitoraka teo vokany betsaka zany ny tafo ny gendarmerie misy simba, ka nalifaty misy voatoraka dia olona iray zany voatifitra aty Bealanana fa azo lazaina tsy dia mahafaty azy ny tifitra fa voatifitra eo amin'ny tongony. Amin'izao io raha tenenanay izao dia efa tonga ny miaramila nanamafy ny zandary, ny polisy dia efa nirava ny olona nitangorongorona, efa midina hatraty an-tsena zany mandrava ny olona. Efa milamina zany aloha milamin-dratsy amin'izao antenena tsy misy tony, zay zany ny vaovao. Tsisy olona maty, zay zany mampitaintsika plaza vaovao amin'izao. Ia, amaony koa fidy aminay dia tsy makasitraka ny fampikan-dalàna, ny famonoana
na ny fanaovana fitsaram-bahoaka dia miantso atsika vahoaka ho tony indrindrandrindra anaraky ny lalàna fa miara-ory amin'ny avany maty isika rehetra ary tsy mankasitraka ny fanaovana fitsaram-bahoaka. Raha ny vaovao voaray avy amin'ny Zandary, ny andro ny talata no tratra ny lehilahy voaroiroy ho navandoza ary ny roa hafa naman'izy ireo tratra omaly ka nalefa tany Antsohiana anaovana fanadihadiana. Tsy matahotra mangataka ny anaovana fitsaram-bahoaka amin'ny mpitandro filaminana intsony ny vahoaka manoloana ny tranga tsy fandriampahalemana tahaka izao. Ratsehivina nangataka ny anaovana fitsaram-bahoaka tamina lehilahy iray no tananaponja ny mponina tao Ambanja herinandro maro izay. Ankoatr'izay fangatahana fitsaram-bahoaka izay mirongatra ihany koa etsy ankilany fitsaram-bahoaka eto Madagasikara. Isan'andro tsy maintsy henoana tranga na fitsaram-bahoaka amina toerana iray. Farany teo ohatra, Rola nangalatra lavanilona no niarany fitsaram-bahoaka tao Antalahy ary tany Beroro kosa mpangalatra malaza ratsy amin'ny vakitrano no niaran'izany ihany koa. Hatreto aloha tsy misy vahaolana maharitra hita ny mpitondra anatsarana izany. Mbola tsy voavaha ny olan'ny tsena eny Analakely ankehitriny. Miembotra hatrany ny fandraisan'ny tompon'andraikitry ny komuna ireo mpivarotra bofo mobile. Tsikaritra fa lasa fitobian'ireo fiara amidy no manono ny toeran'ireo fiaran'ny bofo mobile. Fanadihadiana Rindra Randrianomanana. Tao aorian'ny fanesorana an'ireo fiara bofo mobile omaly, miandry ny fandraisan'ny tompon'andraikitra anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra ireo mpivarotra ankehitriny. Manoloana ny olan'ny tsena eto an-drenivohitra nefa mbola anatin'ny fandaminana hatrany ireo tompon'andraikitra raha ny fanazavana. Tsikaritra ny maraina teo fa efa nisolo toerana n'ireo fiarana bofo mobile ireo fiara amidy izay tafiditra ao anatin'ny sehatry ny varotra hatrany. Le olona mihitsy ny tsy manara-dalàna anatin'le izy fa tsy misy na mpivarotra amoron-dalana na mpivarotra sakafo amin'ny tomobile na mpivarotra tomobile fa samy manana parking-ny ary efa mbala mipivoriana ny fandaminana ny tena mantsiny efa nafindra isaky ny arrondissement. Fangatana fionana izay miembotra hatrany no iainan'ireo mpivarotra bofo mobile hatreto. Ny fanesi ny fandraisana sy ny hetsika tanterahan'ny komuna androany ka antony tonga azy ireo tsy nandray an'ireo mpivarotra raha ny fanazavana. Tsy misy vola miditra ho an'ireo mpivarotra mandra-piandry ny valo ny fangatahana avy amin'ireo tompon'andraikitry ny komuna izany. Fa tsy antoka manodidina ny 7 alina ariary no voakajin'ireo mpivarotra manoloana izao fanalana azy ireo amin'ny toerana izao. Amin'izao dia considéré hoe mpiasa mpivarotra teo amoron-dalana nefa zao na tomobile zay efa nana contrat amin'ny komuna teo fandimby efa plus de 10 ans zany efa tety. Fa io foana zany mahazo satria ohatran'io foana ny mahazo. Nangataka mety fiona natao ambony tao dia misy ona tokony andray anay dernière heure dia hoe tsy afaka andray izy. Dia vera teto tsena andray aloha zany zay. Tsy afaka misy faharoa indray zany zao ohatra zao. Lekisy mpiaraka aminay tratran'ny resaka station distaka ohatra lasa traumaty ohatran'ny iteny fa lasa hoe sao de sao nefana amandraikitra ny lasa ny tena vonona foana zany ny tena tsy mahazo varotra dia porosotra anareo tonga eto aminay gamba le tobile mipetraka teo pita teo dia tsy mivarotra na milakisa iny nefa zao eo mbola misy mipetraka milakisa iny mpanao volamena zao mbola eny varotra protection mbola eny. Mitohatra ny fanaovana amin'ny zana-tsindranila raha ny voalazan'izy ireo. Niatraiky mivantana amin'ny mpiasa eo anivon'ireo bofo mobile ireo ny fanesorana azy ireo tamin'ny toerany Ratsehivina tao anatin'ny taona maro no nivarotra teto ireto tompona fiara bofo mobile ampolony eto Analakely ireto. Hatreto tsy mbola misy ny fikasana hitokony na hivarotra eny amin'ny faritra voarary fa miandry ny fandraisan'ny komuna izy ireo raha ny fanazavana. Tahaka ny mahazatra dia alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao dia reto misy dokavarotra. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ny 2 alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanimena, box 37, téléphone 033 18 544 04.
ay efa mioma zay io e azava tsara hoe le lalàna teo ok lesy fa rehefa avy eo milamina tsara ny programa amin'ny pasika hatramy 9 aprily kado antso avy 12 be izao mampidira fa na arivo na 2 na 10 antsoy ny kody 224 étoile sandany fahana novidina étoile numéro orange iray izay tianao tolorana ny fahana dia mahazo kado antso avy 12 ho anao sy lay olona ny safidinao mirary pasika masaka daholo e satria sarobidy ny fotoana irahana izany no nahatonga nay hampiasa ny menaka fanendy spesial vita avy amin'ny akora tena natoraly izay mampiavaka ny sakafonay ampamirapiratra ny tontolo andro ny ketchup spesial ny safidio tsiro tsy manam-paharoa sady lafatra tsy misy ohatr'izany menaka fanendy sy ketchup spesial ho anao spesial hitanao eny amin'ny varotra mahazatra anao Visitez nos magasins. Bricodis Tsarlalin, Bricodis Tanzumbat, Bricodis Itos, Bricodis Amsterdam. Bricodis, la référence. Lala spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 12 aprily 17 fa loka marobe no zarainy toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa scooter télé écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany ka manangona logo spaghetti Francia miisa 10 miaraka amin'ny code barre izay hitanao an-damosiny fonosana asiana anarana sy fanampinanarana adresy mazava numéro téléphone azy karapanondro ataova anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sophia distribution Tanjombato boîte postale 3975 Tana 101 ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely 12 aprily 17 arivo amin'ny 12 ratoany tombola spaghetti Francia safidiko safidintsika maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka izany hoe olo-pirenena manana anjony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina raha mba fatany mantsy fa tsy afaka mamindra haingana manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika isika mpiara-monina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika misy miala ave ohatra mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanoana ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana misy miala resevera ora misia mba haingakengana kely ianao fa zange mamaiky fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika ahitana karazan-javatra maro natao fampiroboroboana ny teny malagasy ny ta alarary asina izay fohy be ny teny ankehitriny manana ny tantarany sy ny lanjany eo amin'ny fiainam-pirenena araka izany io toerana eo Analakely io fanadidinina dia nakotondravao isan'ny tanjona iray lehibe izay voizin'ny fohy be momba ny teny na koa ny ta alarary asina ny ampanjaka ny teny malagasy amin'ny lafiny rehetra sy amin'izay atao rehetra maro karazany ny sehatra hitao ary mifototra amin'izany tanjona izany avokoa. Tiany zao dia asaina ny any amin'ny faritra mba hanatanteraka an'izay tetikasa zay hoe ampiely sy anorim-paka ny teny malagasy
ampiorina ny teny malagasy a eto Madagasikara tsy ho azony hafa elingeleniny tsika mandray vahiny tsy maintsy mifanerasera aminy kanefa ny antsika ny tsy maintsy atao mibahana voalohany indrindra. Raha ny tantara René Depuis no anaran'ny Talarariasina talohan'ny taona 1970. Trano fivarotana boky izy ity tamin'izany fotoana izany ary isan'ny trano lehibe indrindra teny amin'ny manodidina n'Analakely iny. Hita tao avokoa rehefa karazana boky nisy tamin'izany. 70 taona izao no nividianan'ny fanjakana ny trano ary natolotra ny foibe momba ny teny Akademia Malagasy ary nitondrany ny anarana Talarariasina. Fa nohon'izay zany a naorina teo anivon'ny Akademia Malagasy ny foibe momba ny teny an'ny Akademia Malagasy izay rantsan'ny Akademia zany natao anaovana ny fikarohana mikasika ny fampiroboroboana ny teny Malagasy sy ny fampitaovana ny teny Malagasy dia tsy maintsy nitady toerana zany ny foibe io iasana. Dia ny toerana nisy zany dia ity dia tsy maintsy novana zany ny anarana moa efa tsy antry René Depuis intsony zany le izy. Miezaka hatrany amin'ny fampiroboroboana ny teny ny eo anivon'ny foibe momba ny teny Talarariasina Analakely. Sehatra iray natao ifandraisana ary miara-miasa amin'ny mpisehatra eo anivon'ny riba ny foibe momba ny teny izay ahafahana mamoaka voambolana isan-karazany amin'ny sehatra samaro. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny mpampiasa, ireo mpitia ary miezaka amin'ny mampity ny teny malagasy. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia Coupe du Président efa fantatra avokoa ireo ekipa efatra iady ny lalao manasa dalana izay ho atao rampitso eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Fanadidiny Daniela Ratondrorson. Totosan'ny tolakandro teny amin'ny lapa fanatanjahantena ny Mahamasina avokoa ireo mpaefadalana efatra eo amin'ny dingana farany amin'ny fiadinany amboarany Vilo taranja basketball. Isan'ny nandrasany maro ny fiaonana teo amin'ny Mbitoal, tompondaka lefitra mifaritra Vony sy ny TMBB, tompondaka mifaritra Vony. Afabela ny Mbitoal rehefa nandavy ny TMBB tamin'ny isa 4-70 no 3-20. Niady hatramin'ny farany ihany koa ny fiaonana teo amin'ny Cospienne sy ny Ascut, izay arahintsika amin'ny sary. Nivoaka mpandresy tamin'ny isa 5-20 no 7-70 teto ny Cospienne, manao akanjo fotsy. Tery dia tery ihany koa ny elanelanisa teo amin'ny Kosfa sy ny ASCB Boeny. Nivoaka mpandresy tamin'ny isa 5-20 no 4-20 ny ASPC rehefa nandavy ny Kosfa. Namanana ny fiaonana teo amin'izany dingany ampaefadalana izany. Nilalao teo amin'ny SPPC sy ny GNPC izay nandromba ny SPPC ny tapakila farany makany amin'ny manasadalana. Araka izany dia ny ekipa ny Mbitoal avy ato Analamanga, ny Cospienne, ny ASCB Boeny ary ny SPPC no tafita hiatrika izany dingany manasadalana izany raha ampitso eny amin'ny lapa fanatanjahantena ny Mahamasina. Ofitinina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ireo voka-talao nanamarika ny andro omaly eo amin'ny tontolon'ny kitra any ivelany any indrindra mbo any Eropa. Fanadadiana. Ireto avy ary ny voka-dalao isan'ny nanamarika ny andro ny alarobia. Teo amin'ny Coupe de France tafita hiatrika ny manasadalana Kayona amin'ny Monaco ny PSG rehefa nandavy ny Avranches tamin'ny isa 4-0. Teo amin'ny dingany ampaefadalana ny Coupe de France. Baolina roa maty ny Athènes Ben Arfa teo amin'ny minitra 5-30 sy ny minitra 7-15. Mbola nampiny Lucas Moura sy Javier Pastor tany amin'ny minitra 4-10 sy ny 2-20. Ireo no nanome ny isa ho an'ny PSG. Teo amin'ny ampaefadalana ilany kosa indray lasa ny Angers ny tapakila. Iakarana ny manasadalana rehefa nandresy ny Bordeaux tamin'ny isa 2-0 izy ireo. Guingamp, ekipa isa manana maha izy azy no ifandona amin'ny Angers any amin'izany dingany manasadalana izany. Perigo. Oh, ça va venir vite. Any Italie kosa indray. Ny Juventus de Turin no iona amin'ny Lazio Rome eo amin'ny lalao famarana ny Coppa Italia izay ho ataony roajona izao ao amin'ny kianjany Olympico any Rome. Efa nanatompo tamin'ny isa 2 ny Juventus tany amin'ny manasadalana mandroso ary resy ny Naples tamin'ny isa 3-2 teo amin'ny lalao verina. Fandresena izay tsy nahatafita ny Naples ho any amin'ny famaranana kosa. Da parte di Roberto Rambau, tentato errore di Neto, clamoroso, è appena entrato.
eo amin'ny liga kosa indray naoraka tao amin'ny kianjany Camp Nou omaly nandritra ny andro faha-telopolo ny liga lavo ny Catalan tamin'ny isa 3 tsy misy ny Seville. Baolina roa no tafiditry Messi teo amin'ny minitra faha-20 sy ny tany amin'ny minitra faha-13 izay no satary ny Suarez tany amin'ny minitra faha-15. Ireo no nanome ny isa ho an'ny Barça mipetraka ho eo amin'ny laharana faharoa aorian'ny Real izy ireo izay vao avy nandresy ny Leganés tamin'ny isa 4-0 ny andro nomaly. Ny Real izay mbola tsy ampy lalao iray hatreto. Ny Barça manana isa 7-20 any amin'ny laharana faha-4 kosa no misy ny Seville manana isa 7-10. Mbola hitoy anio kosa izany andro faha-30 ny fifaninana liga izany. Nivoaka talao teo amin'ny Chelsea sy Manchester kosa nandritra ny andro faha-1 amin'ny 30 ny fiadina ny tompon-daka ny Angleterre. Lavo ny Chelsea tamin'ny isa 2-0 teto ny Manchester tamin'ny alalan'ny baolina roa maty ny ilay Belge Eden Hazard. Fandresena izay nametraka azy ireo ho eo amin'ny laharana voalohany amin'ny isa 2-70 alohan'ny Tottenham izay vao avy nandresy ny Sanchez tamin'ny isa 3-0. Ny Tottenham izay manana isa 5-20 any amin'ny laharana faha-4 kosa no misy ny Manchester City izay manana isa 7-10. Maresaka iraisam-pirenena dia lavin'ny firenena mikamana ny fehi-kevitra navoaka ny États-Unis, Frantsa ary Britanika mahakasika ny tokony hanamelohana ireo fanafiana nisy fampiasana fitaovana simika tany Syrie. Raha ny tatitra farany anefa tafiakatra 420 ireo namony ainy fanadiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Tamin'ny fiantombohan'ny fivoriana no efa fantatry ny ambasador frantsay, amerikanina sy britanika fa tsy naomby ny fikasana izy ireo handany ny fehi-kevitra mikasika ny fanamelohana ireo fanafiana tao Syrie ny talatalasa teo tamin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana misy vokatra simika. Ankilan'izay anefa manohana tanteraka ny Bashar al-Assad ireo Sirianina nitsipaka amin'ny fampiarana io fehi-kevitra io ihany koa ny Russia. Paikady hafa hanao lahatsoratra ifanarahana amin'ny Moscou indray ireo tandrefana ary androany no entina ho vidiana izany. Nanao fanambarana itsy ankilan'izay ny filoham-pirenena Amerikanina manoloana ity tranga ity fa fanitsakitsahana ny maha-olona tanteraka ny nampiasaina ireo fitaovana misy vokatra simika ireo. Betsaka loatra ireo ankizy kely namoiny ainy vokatra io fanafiana io raha nambarany. Raha ny antotany isa farany tafiakatra 420 ireo namoiny ainy vokatra izay. Tato anatin'ny entaona nampizara ny tandrefana sy ny Russia ity raharaha mikasika ny Syrie ity izay efa namoizana ny olona miisa maherin'ny 2 alina sy 3 hetsy. Tsy voazao no nisy fanafiana tamin'ny alalan'ny fitaovana misy vokatra simika tany an-toerana. Raha tsy ahivina ny taona 13 tao Alep nisy ny fanafiana tahaka ny tranga tao Idlib iny. Torak'izany ihany koa ny tranga ny taona 13 izay namoizana ny olona miisa 4. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Taorian'ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana alina raikitra ny korotana sy ny torabato teny amin'ny Braony Bianco Ambohibao nitaky ny famoahana ny Claudine Razay Mamonjy. Raha Claudine izay hatrany dia naneho ny heviny ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara tamin'ity androany ity nitaky ny fanajana ny tantandalana izy ireo ary farany moa dia manameloka ny fanaparam-pahefana ataon'ny fitondrana ankehitriny antoko malagasy miaramiainga manoloana ny tranga maro ny seho teto amin'ny firenena tato anatin'ny 27 ora. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Saorana ianao nanaraka izany. Saorana manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV, Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Soavamandry dia veloma amin'ny fodaholo tompoko. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefi firavaka vaovao. Bijouterie Santia, Galeria Arena Antanimena, nanolotra anao teo ny vaovao. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika.
Bonjour. narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour zioantsika jiaby Sardine Trésor. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny Brico 10. Brico 10, la référence.